Some of you quote Matthew 23 verse 23. Matthew toko And have fahatelo omitted the weightier matters of the law, loza nareo mpanoratra dalàna sy judgment, fahasoe tsara mercy, vilasy and fa mandoa faith. fahafolany solely sy ny aneta ary ny komina ianareo nefa navelanareo izay to lehibe have analàna done. dia ny rarany sy ny famindra-po ary ny finoana ireo tokony nataonareo nefa tsy tokony avelanareo Not imerona to leave inona the dikan'izany other. tokony ankatoavinareo le lehibe amin'ny lalàna dia ny rarany sy ny What does that famindra-po mean? ary ny finoana ireo tokony ho ataonareo tokony ankatoavina sy atao zany zany araka teny jesosy eto nefa tsy tokony avely atao tsinitsinana ambany zavatra ihany ke le zavatra etsy ambony inona ny resahany ampahafolon-karena I am going to give every one of you, noho pastors, izany hiaraka hivavaka tsika rehefa hibebaka ny amin'izany zavatra tsy nety nataontsika izany itsika pastera indrindraindrindra ka rehefa vita ty fotoan-dehibe ty rehefa hiverina any amin'ny fiangonantsika tsirairay avy isika dia hialatsiny ary hampianatra amin'ny fiangonana akatony tenin'Andriamanitra ataovy mazava eo anatrehan'izy ireo fa na iza na izany tsy mandoa ampahafolon-karena dia tsy ho any an-dahatra manak'izay teboka ireo mpitoriteny momba ny vola sy famafazana lava dia efa manomboka miala tsikelikely amin'izany zavatra toriny izany satria efa manomboka hitana hoe na reo tsy nahita hatramin'izay ary efa manomboka mahita foana ny sasany tamin'izy ireny betsaka no mitoriteny entina hanambakala olona sy solokina olona fotsiny tao koa ireo nytoriteny noho ny tsy fahalalana ohatra na tao anatin'ny tsy fahalalana fa nieritreritra hoe ity ny fahamarinana dia nikeko ary nitoriako teny rehetra teny satria nieritreritra hoe izay ny tena fahamarinana kanefa taty aoriana ny fanahy masina dia nanindry tao am-pona lalina hoe tsy izy zany diso zany ary miala tanteraka amin'ny fifaliana tao anatin'ny fitorinan'izany zavatra zany ka nanomboka nijanona dia niverina nametra-panontaniana ny amin'ny zavatra rehetra satria tsy afaka mandehandeha ho azy amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra fa mila fantatra mazava sy marina raha miteny zareo hoe aloavy ny ampahafolony valia hoe tsy niady taiza na taiza tahaka ny Abrahama satria Abrahama avy niady na amin'ny ampahafolony babo aziny tamin'ny Melkizedeka izy nandeha niady nga teto ka nahazo babo faharoa ny ampahafolony dia nomena olova mandrakizay ho an'ny Levita noho izy ireo tsy mandray anjara lova tao amin'ny tany Kanana toy ny foky rehetra fa manao fanompoana ao amin'ny tempoly fa nga ianao Levita nga tsika mandova tany Kanana dia omena anjara ampahafolony ho anao Levita. Matio toko 7:7 lozanareo fariseo pe tsara velatsy vao manomboka izy dia loza ny resahany mandoa ny fahafolony solila sy ny aneta ary ny komina nefa avelanareo izay lehibe amin'ny lalàna samy tokony tsy atao ambany zavatra nefa izy roa tsy hitanao mazava ve fa nisokatsiany Jesosy ho isan'ny lalàna ny fahafolony resahany te dia niteny izy hoe mandoa ny ampahafolony hatramin'ny ireo karazana episy kely indrindra ianareo zany hoe tena arahany amin'ny atsakany sy andavany resaka ampahafolon-karena satria lalàna marina zay eo amin'ny fariseo zay manao fanompo-pivavahana ny mandoa ny ampahafolony amin'ny ampahafolony izay azony ary aterinao amin'ny trano firaketana zany ny asan'ny trano firaketana dia natao manitra mpitondra tena ary ny kamboty eo amin'ny firenen'i Israely dia ny fariseo rehefa mandray ny ampahafolony avy amin'ny vokatry ny tany avy any amin'ny vahoaka dia ateriny ao amin'ny trano firaketana ny ampahafolony izany ary hatramin'ny sakay izay azon'izy ireo episy izay azony azy dia tena vitany tsara mihitsy ny ampahafolony fa voalohany dia niteny Jesosy hoe lozanareo tsy nahafoana an'ilay loza teo amin'ny fanaovan'ny ampahafolon-karena. Rehefa jerenao koa any amin'ny Luka toko 9:20 rehefa niakatra teo an-tempolo ny fariseo anankiray dia nanomboka niteny hoe mandoa ny ampahafolony amin'izay azoko rehetra olo marina mifady intelo isan-kerinandro sy manao ny fahamarinana rehetra makatolo lalàna satria lalàna marina mandrakizay ho an'ny fariseo ny fandoavana ny ampahafolony amin'ny vokatra azony avy amin'ny ampahafolony aterin'ny zanak'Israely dia alohan'izy ireo indray ny ampahafolony izany ho ao amin'ny trano firaketana ka marina ny fanatanterahan'izy ireo ny ampahafolony satria lalàna marina teo amin'ny firenen'i Israely zany kanefa rehefa vakianao Luka toko 9:20 dia tsy nahatonga azy na azo fankasitrahana na dia kely akory azy teo anatrehan'i Jesosy ny fankatoavany lalàna zay ao anatin'izany ny fanaovan'ny ampahafolony zay nolazainy tsy nahatonga anazy nakasitrahana na olo marina teo anatrehan'Andriamanitra akory zany ary lalàna hitantsika mazava ao amin'ny testamenta taloha mihitsy fa ny mpisorona dia mandoa ny ampahafolony izay ateriny ao amin'ny trano firaketana izay namafisin'ny Malakia 3:10 tsy ny vahoaka velivelo ny resahana teto ka ianao nga fariseo sa Levita satria io natao an'izy ireo zany
ary tsara manamarina fa hatramin'izay nisy ny ampafolony a dia tsy mbola vola mandrakizay na oviana ny ampafolony fa ny ampafolony dia tsy maintsy avy amin'ny vokatry ny tany. Izany hoe raha olona tsy mpiasa momba ny vokatry ny tany ianao teo amin'ny firenen'i Israely dia tsy manao ny ampafolony na oviana. Efa tamin'ny andron'ny Genesisy no nividy tany dia venana Sarai Abrahama efa tamin'izany ny efa nisy ny vola fa tsy mbola vola izany ny ampafolony na oviana. Ao amin'ny lalàna dia nisy fotoana Mosesy nyteny hoe raha lavitra ny tempoly anaterana azy dia avadio vola ilay izy fa rehefa tonga any amin'ny tempoly ianao dia vidio indray ilay zavatra mitovy amin'ilay namidinao iny a dia izay ny ampafolony satria tsy maintsy vokatry ny tany a ny ampafolony. Mety misy iteny indray hoe ka izy anie ilay mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka vaky io tsara dia ho hitanao hoe inona ilay fanaon'ny Melkizedeka dia tsy inona fa ilay fisoronana tsy manapetra ivelan'ny fisoronany Arona. Dia misy iteny hoe Abrahama anie nahazo révélation anomean'ny Melkizedeka ny ampafolony. Voalohany teny hoe révélation dia miresaka momba finoana ny asa famonjen'i Kristy izay fanekena nataon'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny testamenta taloha fa tsy miresaka manome ampafolony na tsy manome ampafolony ny diany teny hoe révélation. Faharoa, fombafomba tamin'ny vanandron'ny Abrahama ny fanomezana ny ampafolo ho an'ny gouvernoura rehefa maharesy anady. Ary hitantsika ihany koa fa i Abrahama dia miaina tao anatin'ny tontolo feno fanompontsampy ka fomba ny manome ho an'ny Andriamaniny rehefa mahazo baba ka na dia Isaka zanany aza na halala hoe rehefa hanompo an'Andriamanitra dia mila mitondra fanatitra ny fanambarana an'i Jesosy. Azo ny teo anefa dia Jaona 3:16 tsy isika no manome fa izy Andriamanitra ny tonga ary nanolotra ny tenany, izy no namatsy ny tenany araka ny bokin'ny Hebreo ihany. Ary tsy nisy nanery na ny tenany Abrahama hanome teo ilay tsodrako tsy niankina tamin'ny fanomezany Abrahama, tsy condition hoe tsy maintsy manome vao mahazo fitahiana. Melkizedeka izay tandindra ho fisoronan'i Kristy, izany hoe isy mpisorona ekena fa mpisorona marina na dia ivelan'ny fokon'ny Levy azy, izay azavain'ny bokin'ny Hebreo hoe na Abrahama aza dia nanaiky azy rehefa nanaja azy tamin'ny fanomezany ny ampafolony sy ny fandraisan'ny tsodrano maneho fa lehibe noho i Abrahama izy. Manam-pirofo fa ny fisoronan'i Kristy dia tsy vaovao ny fironina fa faminaniana efa hatrany amin'ny fiandohana sy ny salama fa isy mpisorona lehibe noho i Arona hitondra ny famonjena na dia tsy avy ao amin'ny Arona azy. Tsy misy ny teny teo hoe tokony hanome an'i Jesosy ny folo isan-dratsika satria na izy azy tsy nandray an'izany, tsy nanome baiko na iza mikasika an'izany. Eny na dia ny mpianatra izay natao tonga mba hampianatra ny firenena rehetra, hahatonga mpianatra firenena rehetra ary saro-piaro sady sarotiny izy ireo tamin'ny fomba kristiana sy ny filazantsara ka ny teny hoe voozina izay mitory filazantsara hafa tsy notorinay satria ny fiainana kristiana dia izay natolotra sy nampianaran'ny apôstôlyantsika ihany no raisintsika sy ampianarina ary ampiaritsika. Raha hoy indray ianao hoe Apokalipsy 1:6 isika rehetra anie natao mpisorona ho an'ny Andriamantsika. Ya, isika rehetra ilay izy, isika ilay fanjakam-pisorona, tsika rehetra izany samy tokony handray ampafolony daholo. Iza izany mandoa azy, tsy Melkizedeka mpisorona anie nanome ampafolony ho an'i Abrahama fa i Abrahama nanome ny ampafolony ho an'ny mpisorona ka isika ilay mpisorona, iza izany no manome ny ampafolony. Korotiana voalohany 9:14 toy izany koa no nandidian'ny tompo fa izay mitory ny filazantsara dia azo fivelomana ny filazantsara. Mijanona eo fotsiny tsika fa maninona tsy toy iza nandiny 15 nefa tsy nahavatra izany zavatra izany na dia kely akory azy. Ary tsy manoratra izany mba hanaovana an'izany amiko fa aleoko maty toy izay isy ahafoana andreharehako. Mbola toy izany eo amin'ny 19 inona raha valim-pity azoko dia izao raha mitory ny filazantsara dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara mba tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Aoka ho very mba amin'ny tenanao volanao satria nataonao fa azo fidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Rahala anabavy izay mihainao na inona zavatra ka avy amin'ny Kristy Jesosy dia maimai-poana izy ilay tsy niaro ny zanalahy fa natolony mba hamonjy antsika rehetra izy, tsy omena antsika miaraka aminy maimai-poana koa ny zavatra rehetra. Misy miteny hoe damina, inona izany ny veloman'ny pastera? Fa za inona aminao? Mpamboly anga fahitanao pastera koa nge velona tsy nisy ampahafolon-karena, izany ve dia tsy ho vitanao 13 taona zao tsy naka ampahafolon-karena ity fiangonana ity, tombela velona foana. Androany dia tonga mba
ifona sy halatsiny amintsika for saying that ny amin'ny filazako hoe you rehefa don't tsy pay mandoa tithes, ampahafolon-karena ianao a you might not make dia it tsy to ho any heaven. an-danitra I'm sorry. mifona any amin'izany tsy ao anatin'ny baiboly That's zany not in the Bible.